Mialohan'ny Congrès national izay tanterahana Atsoatsy dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny Congrès paritra ny antoko apela manao politika na ny AMP nanomboka ny farany herinandro lasa teo. Ny faritan'ny Tomasina teo aloha izay ahitana ny faritra Atsinanana, Analanjorovo, eo ihany koa ny faritra Alotramangoro no nanamboan'izy ireo izany fitsidiham-paritra izany. Ny faritan'ny Tomasina teo aloha ahitana ny faritra Antsinanana, Analanjorovo ary Alotramangoro no nanamboa ny antoko ampelamanao politika na ny AMP ny Congrès paritany ka nitanterahany ny asabotsy 3 sy alahady 4 Novambra lasa teo zany. Maneho ny fametrahana ireo ratsa mangeka manerana ny faritra 20 eto Madagasikara ny antoko amin'izao fotoan'izao. Araka izany dia miopana feno tamin'ny fampahafantarana ny antoko ny fototra ijoroany lahatendra-matofoloan'ny AMP tamin'ity Congrès ity. Nisongadana ary famivony miraleta sy fandraisana anjara vehivavy amin'ny fitantanana sy fanapahan-kevitra momba ny firenena ny antoko. Ho azy mifameno tanteraka ny lasy ny vavy eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra sy fampandrosoana amin'ny firenena. Zao nefa ny zavatra hita. I vehivavy io koa karaha lilahy mbo tia tanindrazana. Io vehivavy io koa karaha lilahy manana traikefa, manana aizatra, manana finiavana ahafahany manompo ny tanindrazana. Porofo mitongo mitehaka amintsika zao, porofo mitohaka amin'ny tenda. Fa raha amin'izao fotoan'izao jerevantsika, ny tenako moa zany ny filohan'ny be ny tanàna vehivavy manerana amin'ny Madagasikara filom-boninahitra. Dia zara raha misy 3 isan-jato ny be ny tanàna vehivavy manerana amin'ny Madagasikara. Inona ary zany nampatonga an'le hoe natao ampela manao politika ny anarany dia mety amin'ny taninareo hoe tsy misy lehilahy moa zany ao anatin'le ampela manao politika satria le anarana hoe ampela manao politika dia ho aza vaiko eto ny antony naninona natao hoe ampela manao politika. Tamin'ny etombohany izay Madame Zolimène natao kaiky moa zany anisan'ny mpanorona ny antoko tamin'izany fotoan'izany 220 vehivavy zay tamin'izany. Vehivavy na tsiaro hoe zay mba hita hitondra ny anjaranay amin'ity tany sy fanjakana ity kanefa zay karaha ilikiliky. Ho an'ny AMP ny firosoana fifidianana ihany no an'lala tokany vao Madagasikara amin'ny krizy izay lalovany amin'izao fotoan'izao. Ny fifidianana izay ho azy dia tokony hitondra amin'ny valim-pifidianana marina sy azo antoka araka ny rehetra ary indrindra hanampy an'i Madagasikara hiala amin'ny fiverimberena ny krizy. Isan'ny sosikevitra narosiny mpizaika tamin'ity Congrès ity moa ny tokony Rotsandramatoa Brigitte Rasamuel amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2014. Raha nanontaniana mahakasika izany tena andeha nanambara fa ny fehi-kevitra ny Congrès nasionaly no hamaritra izany. Congrès everina tanterahana Atsoatsy rehefa vita ny Congrès paritra tanterahana amin'ireo faritany 4 teo aloha.